Ary amarantsika tanteraka ny baolina kitra dia tafatsangana ny club vaovao antsoina hoe Le Pro izay ekipa inanivon'ny fokotany iny izy ity no nandrafetana ireo mpilalao izay notsongaina ary manana tanjona goavana ity ekipa vao nijoro ity ary mieritreritra ny andeha lavitra mihitsy mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny izany club Le Pro izany. Metraka fantany Le Pro zany dia fikambanan'ireo mpano baolina zay mahay nefa tsy hita ratsy ny pro koa mijery azy, zany hoe raha fitinina zany dia zao ano baolina ny Le Pro ary mitady fandresena ary ny antony tena nampisan'le izy zany dia zao marary ny baolina kitra malagasy ka rehefa marary ny baolina kitra malagasy dia nitady olona mahay manambatana lava izay eraka Madagasikara ary ny tanjona ao anatin'izy dia zao mba ampiakatra ny baolina kitra malagasy amin'ny lafiny rehetra mihitsy, tsisy kolikoly, tsisy zay manam-bola ihany no mandeha, tsisy zay mahafantatry olona ihany no mandeha fa zay rehetra pro dia ndao hiaraka aminay. Ahoana ny afahana zany mandrafitra n'ilay ekipa mihitsy satria raha ny toerana zao eto amin'ny fokotanan'ny Ramanalina Fovoany tanora veto ve zany izy ireo sa amin'izao voalohany zao sa fa ve za inona ihany koa no natonga ilay fanambadian-kevitra hoe mandray karama avy hatrany ilay mpilalao? Sara tompoko, mampatonga an'le izy hoe mandray karama dia satria fantatra fa ao ireo misy ny manambady aman-janaka, misy nefa manana ny asany fanajanona mihitsy ny asany satria tiany baolina zany hoe tsy maintsy miaraka amin'ny vola sy ny fahaizana sy ny fotoana. Dia le fantenao tamin'ny voalohany teo zao nga manao amaliko azy tsy edan'ny Ramanalina ihany izy ity fa misy amin'ireo ny avy 67 misy ny navany fatra lavitra fa tonga eto satria izay zany dia efa nijery ary hoteneniko eto misy androany fa mbola hijery fa mila miomana nareo zala zay pro dia miomana fa ho avy ihany zay jery anareo. Ivarotra mpilalao ve zany ny Le Pro na hito toerana na any ivelany ohatrotry ny ahoana ny ahafahana mifehy an'ireo mpilalao zany ao anatin'ny Le Pro rehefa avy eo? Ny tena tanjona dia tsy nivarotra loatra fa ny ampiseho eraka Madagasikara eraka zao tontolo izao fa misy pro ento Madagasikara dia manaraka ho azy io ihany fivarotana sy ny karazany. Firy zany ny tena hotazomina ao anatin'ilay ekipa? 22 no isan'ny tena hotazomina ao anatin'ilay izy fa ianao zay mena ny androany ity mbola star fa tonga hafa amin'ny alatsinainy misy entraînement ANSP-foloa manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 tonga hafa fa mbola mijery mihitsy zay zay pro andrafitra an'io. Mieritreritra metraka kianja ihany koa le pro ohatrotry ny ahoana io aiza ny toerana mety hoe ahoana ny ahafahana hoe manana an'izay kianja ho azy manokana zay? Le kianja zany raha ny eritreritra aloha dia mba tsy halalavitra ny vilona satria na ny frais zavatra maro isan-karazany zay mandeha misy ao anatin'io zavatra io dia mikontona daholo nefany ny tena pro tiako osindrina eto ny tena pro dia ireo olona ty ambany tanàna sy ireo olona zay tena tia baolina nefa tsy manam-bola nefany raha mahitsika ny any amin'ny syntetika rehetra raha tsy enal raha tsara tsy afaka manao fa tsika zany ametraka mihitsy hoe io misy kianja fa malagasy rehetra amin'ny sarany tena zaka amin'ny be sy ny maro.